fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao. Ampifaliana ampiravoravona no androsoko any anatin'ny tokantrano sy ny toerana zay andrenesantsika ny fandarana sy anarahantsika ny vidéo amin'ny YouTube izany. Ny tenako madio kely no hitondra fampianarana indray aho amintsika rehetrarehetra ka de manasa-pitiavana re hiaraka amiko ao anatin'ny minitra vitsivitsy hitondrana ny fampianarana eto izany. Ivavaka avy hatrany tsika aloha alohan'ny resahantsika makasika ny amin'ny fitiavanamana sy ny fitiavana ny fahavalo ary ny fanaovan-tsoa ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy no ndao ivavahantsika aloha. Tompo makasitraka indray fa menao fotoana hitoriana teny menao fotoana ampianarana. Fantatro fa afaka miasa ianao sy ny fanahy masina Jesosy ka de tanterao ny sitraponao amin'ny alalan'ity fandarana ity. Aoka ny voninahitra ao iseho amin'reto mpanaraka ny fandarana amin'ny onjam-peo sy amin'ny YouTube ireto amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ijery tenin'Andriamanitra sika aloha hitatsika ato amin'ny bokin'ny Joshua toko 2. Joshua toko 2 no jerentsika de vakiko manomboka amin'ny 9 voalohany manao hoe ny nanirahana mpisafitany roa lahy. Ny nanirahana mpisafitany roa lahy. Ary Joshua zanaky Nona dia naniraka mpisafo roa lahy mangingina avy tany Sitima ka niteny taminy hoe mandehana izao ny tany indrindra fa Jeriko. Dia niainga izy roa lahy ary niditra tao antranon'ny vehivavy janga anankiray atao hoe Rahaba ka nandry tao. Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjakany Jeriko hoe injao nisy olona avy tamin'ny zanak'Israely tonga ty zao alina izao isafo ny tany. Dia naniraka tao amin'ny Rahaba ny mpanjakany Jeriko ka nanao hoe avoay ireo lehilahy tonga ato antranonao ireo fa isafo ny tany no niaviana. Dia nalaindra vehivavy izy roa lahy ka nafeny ary hoy izy tonga taty amiko iantokoa ireny lehilahy ireny nefa tsy fantatro izay niaviny. Ary rehefa maizina ny andro ka hodidina ny vavahady dia lasa nivoaka izy ka tsy fantatro indray izay nalehany. Enjeo faingana izy fa ho tratranareo kanjo efa nampiaka karindra vehivavy any atafitrano izy ka nafeniny ao amin'ny taondrongony izay efa nalahany teo an-tapitrano. Amen. Hianatritsika ny amin'ny fanaovana soa ny fahavalo. Fanaovana soa ny fahavalo. Mety miteny ianao hoe rehefa fahavalo de asina, dakana, vonoina, ravana, potehana satria fahavalo. Mety manontany ianao hoe ahoana no afahako manao soa fahavalo? Olona manisy ratsy aho zao ve? Olona manaonao foana amiko zao ve? Olona nanozina aho ve? Olona nanala baraka aho ve? Olona tena hoe nanapoizina zao ve? Olona nanao antisy tamiko ve? De mbola andeha ho asiko soa ihany, mbola andeha ho asoaviko ihany. Marina ny tenin'ny Baiboly ary marina ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe aza mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana. Misaorana izay manozina anareo
ary mivavao izy ho an'izay manisy ratsy anareo. Tiava ny fahavalonareo izy. Eto tsika de hijery am'izay ary hoe inona ny vokatsoa azo amin'ny fanaovana soa ny fahavalo, satria aza mamalina ratsy ny ratso izy fa manaova soa azy. Aza mamaly ratsy ny ratsy fa manaova soa azy. Aza mamaly ratsy, aza mamaly ny fanaratsiana amin'ny fanaratsiana. Mivavao an'izay manisy ratsy anareo. Io tenin'Andriamanitra io raha lasianam-bavy de tena ataoko hoe miteny ary tena azo antoka fa misy zavatra tena tsara ary misy zavatra tena mahafinaritra azonao ao ambadiky ny fanaovanao soa ny fahavalonao. Tsy takatry ny sain'ny olona hoe amin'ny fotoana manao soa ny fahavalo ianao, amin'ny fotoana tsy mamaly ratsy ny ratsy ianao fa mana soa, mamaly soa. Valio soa ny ratsy ozy izy ny baiboly, valio soa ny ratsy. De betsaky tsika olombelona, indrindra fa isika zanak'Andriamanitra no tsy mahavita manindry ny fotsika eo alohany ny mpanao ratsy atsika, tsy mahavoafeny toe-potsika eo alohany ny mpanao ratsy atsika, tsy mahavoafeny intsony ny fietsika ataotsika sy ny fitenitsika eo alohany ny mpanao ratsy atsika, fa lasa tafiditra ao anatin'le hoe nify solo nify, maso solo maso, vava solo ny vava. Enina isika zanak'Andriamanitra aza. Dinio nefa mifatenina ahitana soa, ahitana soa ny fanaovan-tsoa amin'ny fahavalo, fanaovan-tsoa amin'ny fahavalo. De ahitanao soa ary ahitanao filaminana, ahitanao famonjena. Eto zao misy toetra tantara na vehivavy iray zay atao hoe Rahaba, zay ny anaran'io vehivavy io tao Jeriko. Jeriko de tanàna voaozina, Jeriko de tanàna oravana, tanàna ho aringana, ho potehana, sy ho isy ho raisina ny mponina ao amina kely aza fa ho aringana daholo eo i masony Jehova. Jeriko de tanàna natolotr'Andriamanitra eo ampelantanany zanak'Israely, ary ny mponina atao Jeriko de nanam-pahavalo zay atao hoe ny Israely ny fahavalony. De nio tsara, ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana no fahavalony mponina atao Jeriko, ary ny fahavalony Israely zay manaka anazy ho any amin'ny tany Kanana de ny mponina atao Jeriko. Zany hoe ny vahoaka ny Jeriko sy ny Israely ho any amin'ny tany Kanana dia mpifahavalo. Mpifahavalo matonde ifandringana de mpifahavalo zay, matonde ifamono de mpifahavalo zay, matonde ifandrava de mpifahavalo zay. Tsisy an'izany mihitsy hoe misy olona mifamono fa tsy mpifahavalo, misy olona nandrava mifandrava tamin'ny fiainana, nandrava fanananao, nandrava ny asanao, ny orinasanao sy ny varotranao sy ny sisa, na nandrava ny fiainam-pitiavanao azy de mieritreritra ianao fa tsy fahavalo, fa matoy izay na vita nandravanao fahavalo izy zay. Dika zay misy ny atao hoe fahavalo olombelona. Fa baiboly mampianatra hoe tiava amin'ny fahavalonareo, manaova soa an'izay manisy ratsy anareo, misaora ny fahazamanozana. De eto am'izay ary ny vokatsoa azo ny olona anankiray manao soa ny fahavalony, na hoe tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana amin'ny fanaratsiana, fa manisy soa ny olona zay mitady anisy ratsy anao. Sarotry ty fampianarana ty, kanefa kosa de nio tsara le ampianariko.
hoe manisy soa ny olona manisy ratsy anao. Ny olona manisy ratsy anao ndray nde hanaovanao soa, nde ho tiavinao, nde avelanao heloka, nde hiantranao, nde omenao fitiavana. Sarotra be zany, tena hitako hoe mafy be amintsika zanak'olombelona zany, sarotra be amintsika zanak'Andriamanitra izany. Kanefa ny baiboly mampianatra antsika an'izany. De eto am'izay hisy porofo eto. Ity vehivavy atao hoe Rahaba jangy ity, Rahaba no anarany, fa vehivavy janga. Fatatsika ngamba reo resaka janga zany, mpijangajangy zany, tonga de tsisy hevitra fa vehivavy mpijangajangy zany, vehivavy mpivaro teny zany, vehivavy tsy mipetraka amina lehilahy ray zany, vehivavy tena miaina amin'ny fiainana firaisana ranofo amina olona maro zany reo resaka hoe vehivavy janga. Mpijangajanga faratapony ary tena ratsy fitondratena tao am'le tanàna zay atao hoe Jeriko. Io vehivavy io Jeriko sy ny Israely nefa ny fahavalo. Fa ahoana ny toetra sy ny toe-tsaina n'ity vehivavy mpivaro teny ity rehefa tonga tao an-trano ny fahavalony? Satria nisy mpisafo tany anankiroa, zay fahavalony vahoakany Jeriko, avy any amin'ny tanin'ny Israely. Misy olona roa lahy zay Israelita avy any nde hisafo ny tanin'ny Jeriko, hijery ny tanànany Jeriko. Dikan'izay ireo olona roa lahy reo de fahavalony mponina tao Jeriko. Raha fahavalony mponina tao Jeriko zany izy roa lahy reto sy ny Israely, tsy tokony hampandroso an'izy mirahalahy reto tao an-tranony ity vehivavy Rahaba jangy ity, satria fahavalony Rahaba janga zany reo. Satria olona nde handrava, olona nde hamono, olona nde tsikilony tanàna ahafahana miditra mandrava ilay fonenana. Fa jereo ny zavatra misy sy ny zavatra nitranga ary ny zavatra niseho zay niaina n'ity vehivavy alazaina fa ratsy fitondrateny ity. Vehivavy ratsy fitondrateny, nanana fotom-pisaina n'ity vehivavy ty anao soa ny fahavalony. Enjana arao tsara, nanana fotom-pisaina nanao soa ny fahavalony. Ny fijangajangana tsy foiny, ny fivarotatena tsy foiny, fa izy nanana toe-tsaina tsara ihany koa akoatran'izay toe-tsaina ratsy zay, fitondratena ratsin'izay. De nisy fitondratena mendrika sy tsara tao aminy, fisainana mazava tao aminy. De ilay fisainana manao hoe manao soa ny fahavalo, tsy manisy ratsy ny fahavalo. Ary io aloha de sitomako ny saitsika mpivavaka maro de maro zay manaraka ny fandarana sy ny onjam-peo. Tsy manome tsy mitoraka voninkazo ny tsy mpivavaka nataoko hoe ny gentilisa. Zay moa zany filazantsika azy raha hoe tsy mpivavaka de gentilisa. Tsy mitoraka voninkazo ny gentilisa, fa misy amin'iren'olona gentilisa be tena manao fiainana adaladala reny. Misy fahendrena ao anatin'ireny olona reny. Ny adalana misy, fa misy ila fahendrena ihany koa anatin'ireny olona reny. Misy olona mpisotro toka faratapony ao an-tanànanareo, tsy mpiditra am-piangonana, tsy mpilanja baiboly, tsy mpandray fanasan'ny tompo, mpiteny ratsy isaky ny mamo, mpiteny ratsy isaky ny mamo. Fa kosa tia mamonjy olona rehefa misy problème eo amin'ny fiarahamonina, na ao atokantrano, na ao am-piraita-po aminy. Tsy mahita an'izany ve tsika mianakavy? Tsy mivavaka, tsy mivavaka. Misy olona mpisotro toka faratapony, tena hoe fokarongony, tena hitanao hoe tena abibina sy adalana ny ataony amina resaka fifohana, fidorohana, fitondratena amina fahavetavetana, fijangajangana. Fa ireny olona reny misy ila, misy fahendrena ihany ao anatiny, izay aiza miara-miaina amin'ny fiarahamonina, aiza miara-miaina amin'ny mpiarabelona aminy, aiza mamonjy ny hafa ihany koa. Ary ity tena zavatra misy toetrana gentilisa tsara no toetrana mpivavaka. Matetika ny isika mpivavaka eo amina fotom-pisainana
sy ny fahendrena dia vereziny jentilisa. Fa ny zanaky ny mazava ozy, fa ny zanaky ny maizina ozy izy de manatsaina kokoa no zanaky ny mazava, na Jesosy ary de tafateny an'izany. Zanaky ny maizina ozy manatsaina kokoa no zanaky ny mazava. De raha mijerytsika eny amin'ny fiarahamonina matetika isika mpivavaka indray ny tavela amin'ny fahaizana ny fisainana feno fahendrena. Isika mizesta fotsiny am'le masina, isika mizesta fotsiny am'le mpiditra am-piangonana, isika mizesta fotsiny am'le hoe mplanja baiboly, isika mizesta fotsiny am'le mahay mitory-teny sy mitarika fotoana sy manao délivrance, mizesta fotsiny am'le za mpendraikitra, za diakona, za zao, za pasteur, na za mopera, na za masera, tsy haiko zay toerana misy anao, ninnininy. Ndraindray ny mpivavaka sy ny mpitondra fivavahana de mizesta fotsiny am'izany, fa vereziny jentilisa amina toe-tsaina sy ny fomba fiainana, fahendrena, fahaiza miaina any amin'ny fiarahamonina misy atsika. Raha mijery ianao zao ataoko ohatra, jereo ny olona tena faran'izay hoe manao fiainana zao tontolo zao eo tanànanareo, fa tsy mba miavina aman'olona zany reny, mahay mifandray amin'ny fiarahamonina reny, ny adalàna ny tazomina fa izy tsy mba miavina aman'olona. Fa raha mijeritsika ny kristianina ohatran'ny tia feno fiavokavonana, miandro ajajaina sy arabarabaina satria masina, satria hoe manana marina. Raha jerena ny kristianina samy izy ara tsy mifampiarahaba, samy izy ndray ara miady, fampialina, mifanaratsy. Isika kristianina ity toe-tsaina nyity vehivavy atao hoe Rahabajangy ty de tena anisan'ny toe-tsaina tena ohatrany hoe midepasy tanteraka ny fotom-pisaina ny kristianina izy ty. Satria marina fa ratsy fitondran-tena izy, marina fa mpijangajanga izy, marina fa mpivaro-tena izy, fa kosa tsy nakahala fahavalo izy. Natateraka an'le tenin'Andriamanitra hoe manaova soa ny fahavalonareo. Aza manisy ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana, misora an'izay manozona anareo, mivavao an'izay manisy ratsy anareo, valio soa ny ratsy. Ity vehivavy ty de fantany tsara fa reto Israely rolazy nde safitany reto tsy de ratsy, anisy ratsy azy, anisy ratsy ny tanànany, anisy ratsy ny fiarahamonina misy azy, andravany fonenany sy ny fireneny, dikan'izay anisy ratsy an'ilay tanàna misy azy mihitsy izy rola reto miaraka amin'ny Israely, ary tady lalana andravana an'ilay tanàna le Israely rola. Fa jereo tsara raha lasianabavy malala, fantatry ranabavy tsara mihitsy reo hoe iraka nde andravany tanàna, fahavalo reto, fa saingy tsy nanisy ratsy ny fahavalony izy, tsy nanozona ny fahavalony izy, na nanao zay nahafaty ny fahavalony izy, fa nanisy soa ny fahavalony. Nefa vehivavy mpivaro tena, vehivavy mpivaro tena, aiza ho aiza am'izany tsika kristianina re tompoko. Samy manokatra ny sainy amin'ity tantara ty, fantatsika fotsiny de Rahabajanga de nandray ny mpisafitany de zao, fa raha jerena sy zohina le zava-misy fahavalony Rahabajanga reto nampidiriny ao an-trano reto, satria Israely andravany tanànany, Israely ahamotika ny fonenany sy ny tanànany, fa kosa tsy nanisy ratsy ny fahavalony Rahabajanga, na de mpijangajanga ary izy tsy nanisy ratsy ny fahavalony. Ny fijangajangana hainy, ny fijangajangana no toetra ratsiny, fa kosa nanana toetra sy toe-tsaina izy mahatateraka lay tenin'Andriamanitra hoe valio soa ny ratsy. Tsy hoe le mpisafitany rola akory ny ratsy, fa am'le hoe mampifahavalo le resaka, am'le mampifahavalo. Dikan'izay fahavalony Rahabajanga nampidiriny ao an-trano, de jereo rehefa tonga mpanjaka ny Jeriko isafy ny tany hoe misy olona tonga rola niditry ny tanàna zay ao amin'ny Rahabajanga ao, de ahoana nataony Rahabajanga? Nafeniny tany amin'ny tafitrano ambony, tany amin'ny toerana nisy taondrongono ozy izy voalaza amin'ny baiboly,
na fenony tany izy mirahalahy nasiny soa reo fa tsy natolotra ny teo ampelantanany mpanjaka ny Jeriko, tsy natolotra ny teo ampelantanany miaramila ny Jeriko, fa nasiny soa reo raha lasianam-bavy malala. Inona moa ny tanjona nyty Rahabajangy ty? Satria raha jerena ny voalaza eo amin'ny 10 de milaza hoe efa reninay ozy izy namaina ny Jehova ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny ny voanareo avy tany Egypta, sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany andafiny Jordana, sy Sihona sy Oga izay novonoinareo, koa noho ny efa renay izany dia ketraka amin'ny fonay ka very-hevitra avokoa izay noho ny aminareo, fa Jehova Andriamanitra reo izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Koa ankehitriny masinana ianareo mba ianiano amin'ny Jehova aho fa araka namindrako fo taminareo no mba amindranareo fo amiko ihany koa sy ny akona ndraiko, ka omenareo famantarana matoky aho fa ho velominareo ny araiko, ny raiko sy ny reniko sy ny anadahako sy ny ravaviko, ary izay rehetra mety ho azy dia monjy ny aiko tsy ho faty ianareo. Rahabajanga, vehivavy ratsy fitondran-tena, vehivavy mpijangajanga, nalaza ratsy tamin'ny fahavetavetana amin'ny fitondran-tena, fa nanana toe-tsaina namindra fo tamin'ny fahavalony, satria inona tsara ny teneniny koa mianiana amiko izy izy fa tahaka namindrako fo aminareo mba amindranareo fo amiko sy ny akona ny raiko sy ny dadako sy ny mamako sy jereo tsara, namindra fo tamin'ny fahavalo izy, namindra fo tamin'ny fahavalo izy, matoy ny teny hoe mianiana amiko fa tahaka namindrako fo taminareo. Vehivavy hafa fitondran-tena indrindra fa nahay namindra fo ny fahavalony, nahay namela heloka amin'ny fahavalony, de fanontaniana mipetraka aisytsika mpivavaka amin'izany, aisytsika zanak'Andriamanitra kristianina, isika milaza azy mahafantatra an' Jesosy, mahafantatra an'Andriamanitra, malala an'ity sirisiri, aisytsika amin'izany toetra sy toe-po tahaka an'ity vehivavy zay tsy mpivavaka ty. Eo le teneniko foana ny akamaroantsika kristianina vereziny jentilisa raha amina toetra, vereziny jentilisa raha amina fisainana, amina taoko fahadiova-tsaina, fahadiova-po, vereziny jentilisa fantatritsika fa isika mialokaloka fotsiny amina hoe kristianina mpivavaka, Jesosy tompo tiako, ny Andriamanitra ay, Jehova sy ny sisa, fa ny toetratsika sy ny fomba fisainatsika tsy mifanaraka amin'izany, tsy mifanaraka amin'izany. Fa izy de nahay namindra fo ny fahavalo, matoy izy ny teny tamin'izy roalahy zay fahavalo tafiditra tao an-tranony hoe tahaka namindrako fo taminareo no mba amindranareo fo amiko ihany koa. Na nisoa ny fahavalo ny tompoko ity vehivavy zay lazaina fa mpijangajanga ty, na nisoa ny fahavalony. Inona ny vokatsoa azo ny tao arinany nanaovany soa ny fahavalony? Voavonjy izy sy ny akonany, anisan'ny zanaky ny lasa tafiditra niaraka tamin'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana izy sy ny akonany. Ny mponina rehetrarehetra tao Jeriko, na kely na lehibe, na antitra na tanora, hatramin'ny ambony indrindra ka hatramin'ny ambany indrindra, hatrany amina mpanjaka farany ambony ka hatrany amina olona farany ambany indrindra, de ringana sy rava teo alohany zanak'Israely fa i Rahabajanga sy ny vady aman-janany sy ny ankohonany sy ny dadany sy ny mamany, ravavany sy ny anadahany dia voavonjy, tsy ringana fa voavonjy, ary anisan'ny olona nandehany amin'ilay tany tondra dronono sy tantely. Aninony? Ay andova lay teny fikasana zay azon'ny taranaky Abrahama hoe omeko anareo ny tany Kanana tondra dronono sy tantely, mba anisan'ny vehivavy nandova zany teny fikasana izany ty vehivavy ty, nefa vehivavy mpijangajanga. Inona nahazahoany an'izany? Vokatry lay fanaovany soa ny fahavalo, lay tsy namaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana, na namindra fo tamin'ny fahavalony. Izany toetra izany de nahatonga an'ity vehivavy ty
na voavonjy azy na voavonjy ny rainy na voavonjy ny vadiny ny mama ny zoko mpiray tapo aminy mpiray ino ty ny fianakaviana zay mombamomba azy de voavonjy tsisy ringana tsisy maty tsisy hoe nalevina fa niara nandeha tamin'ny zanaky ny teny fikasana hoany amin'ilay tany ka nanatondra dronono satria mendrika ho zanaky ny ray ao an-danitra mendrika ho zanaky ny ray ao an-danitra zany lazainy Jesosy nge raha zay tianareo ihany tiavinareo moa ny jentilisa va tsy mba manao an'izany fa inona ny ataonareo mihoatra noho izany ary raha zay miarahaba aminareo ihany no arabainareo moa ny jentilisa tsy manao an'izany va ozy ka inona ny ataonareo mihoatra noho izany fa tiava ny fahavalinareo mba ho tonga tahaka ny rainareo zay any an-danitra ianareo tiava ny fahavalinareo mba ho tonga tahaka ny rainareo zay any an-danitra ianareo vokatry ny fitiavany raha bajanga anyreto olona zay tafiditra tao an-tranony reto nefa fahavalo no tiaviny na mindrany fo na velany elo ary ny an-trano na feniny tsy navelany oringaniny hafa dia tonga tahaka ny zanaky ny ray any an-danitra izy ka mendrika andova ny teny fikasana io toetra io no mila ananatsika tsy mahafaty ny manisy soa fahavalo tsy mahafaty ny mandefitra amina fahavalo tsy mahafaty ny mamela eloko ny fahavalo fa mahasoa anao tompoko mahasoa atsika zanak'Andriamanitra aoky tsika hanana toe-panasy toe-po tahaka an'izany hoe mahay mitiny fahavalo rehetra tsy manisy ratsiny na fanaratsiana fararatsiny fa manisy soa izay manisy ratsy anao sarotra be amitsika hoe manisy soa zay nanisy ratsy anao valio soa ny ratsy mafy be zany ozy ny sasany tsy vitako zany sarotra zany apôstôly ahoana koa ny amaliko soan'ny olona zay efa nandefina fa tadidio tsara fa nandefina azy daholo angetrika mianakavy reo nandefina an Jesosy fa mivaliny soa nandefina an Jesosy daholo tsika nazana ianao tamitsika tao anatin'ny fahadalana tao anatina fahotana hatram'izao fotoana ivavatsika zao ary isaky manototsika de tahaka mandefina ny tompo eo amin'ny hazo fijaliana izy no inona moa ny otako eo zanga mijangajanga tsony zanga mamono olona zanga mandainga zanga tsy manajaray aman-dreny zanga tsy mitandrina sabata sy ny sisa fa teneniko aminao fa amin'ny fotoana manana toe-tsaina ratsy na toe-po ratsy ianao de efa manoty ianao ngamo mididy folo ihany no tsy fahotany raha hoe raha matandrina didy folo de tsy manoty fa misy amitsika nge manoty any anatin'ny fisainany manoty any anatin'ny fo manoty any anatin'ny fijery ary betsaka sika zanak'Andriamanitra no tsy mahatsindry fo manoloana ny fahavalotsika fa ny amaly foana ny ao anaty saitsika valiko rehefa mamely ana ataoko rehefa manao ana azy zao zanga olona ohatr'izao tadidio ny tenin'ny tompo aiza le tenin'ny Jesosy maninona ny tsy arahana le tenin'ny Jesosy hoe aza mamaly ratsiny na fanaratsiana ny fanaratsiana fa ny soa ny ratsy aizany ny fitazomantsika an'izany tenin'Andriamanitra zany sa fa izitsika hoe tsy metimety aminay zany fa ny anay le ohatr'izao ihany no mety aminay le ohatry ty ihany fa zany aloha mafy be zany zay ve tadidio fa ny olona manana fo ratsy no tsy manana an'izany toetra zany ny olona manana fo ratsy no tsy mahavita mamindra fo amin'ny fahavalony no tsy mahavita manisy soa izay nanisy ratsy azy ny olona manana toe-po mbola tena nofo aman-draha be mihitsy ny olona ohatra manana nofo aman-draha be tena hoe hitanao hoe miariary be mihitsy no tsy mahavita mamela heloka amin'ny fahavalony fa ny olo fanahy kosa de na ny fahavalony ara iantrano jereo Elisa mpaminany ahoana nataon'ny mpanjakany Jeriko za izy koa tamin'iny de ahoana ny teneny meo hanina izy
tonga ny miaramila avy any amin'ny Filistina sa tsy haiko le miaramila andeha anafika de netiniditra tao ampovoan'ny tanàna Jeriko de izy mpanjaka asiko va izy de inona ny teneniny Elisy omeo hanina izy de omeo rano sotroina izy de avereny izy andeha. Zany ny toetrana zanak'Andriamanitra, zany ny toe-po, zany ny toetran'i Jesosy zany. Fa ankehitriny very zany eo amintsika kristianina, to adino zany amintsika kristianina, to ohatrany tavely zany amintsika kristianina, fa ny ao anaty saitsika de zao ela loatra ranganina andeferako fa rehefa petahako ihany koa ito asiko ihany koa ito ela loatra nandeferako. Fa tadidio tsara fa raha tsy nandefitra tamin'ny fahavalo ny tompo tsisy voavonjitsika. Raha tsy nandefitra tamindreo miaramila romanina nandefina sy nikapoka azy reo ny tompo, nga misy raha nalatsaka zany teo. Fa ny fanaovana soa amin'ny fahavalo tompo de tena misy tombam-bidiny eo imason'Andriamanitra zany, na inona paozinao sy fitondran-tenanao. Ary tena mampianatra antsika rehetrarehetra zay, matsapa hoe tena misy fahotana vitanao faratapony, eloka vitanao faratapony, zay mahatonga anao manamelo tena foana, manamelo tena foana, manamelo tena foana, isako metsika de ohatrany te hanameloka ny tenanao foana ianao, tsy mety afaka ao anaty sainao mihitsy le izy, hevitra tokana sady tsotra natolotra anao. Ndana manisy soa ny fahavalonao fa tonga de foanao anaty sainao zany hoe za moa de nahavita an'izao, za moa de ohatr'izao. Mety tena hoe ozy ianao hoe nataoko mivavaka, asiko fifadikanina tao arinany nala vonao, lavo ianao de lavo de aveo de niarina de nanao fifadikanina, fa mbola miverina manamelo tena ihany, nanao alimbavaka fa mbola miverina nanamelo tena ihany, nanao antisitysity fa mbola miverina manamelo tena ihany, nanao anty adidy rehetrarehetra ty fa mbola manamelo tena ihany. De torohevitra tsotra sady foy nefa mahasoanao natotro de zao, ndana manisy soa olona, ary indrindra ndana manisy soa ny fahavalonao, ndana manao soa amin'ny fahavalonao, ndana manao soa olona, fa tonga de fafan'Andriamanitra eo io eloko. Tsy nikonty teo imason'Andriamanitra ny fahotana sy ny eloko an'ity vehivavy zay atao hoe Rahabajangy ty, na nandritra amin'ny firy taona hatramin'ny fahazazana, hatramin'ny andro iainana, nandritra amin'ny fotoana hatramin'izay ka hatramin'ny fotoana niona tamin'reto mpisafy tany roa reto. Nanoto io vehivavy io, ataoko tena feno ny kapoka amina fahotana, fa ndray mpimaso moja de voafafa teo imason'Andriamanitra izany, satria namindra fo tamin'ny fahavalony ty vehivavy ty, grady ambony be zany hoe olona iray namindra fo ao fahavalony zany, grady ambony be zany eo mason'ny tompo. Tsika mieritreritra an'izany mandeha ho azy, tsika mieritreritra an'izany hoe inona koa ny tombambidiny zany eo amin'ny fiainana, inona koa ny zavatra momban'izany, fa tena misy tombambidiny goavana zany hoe olona iray mahavita mamindra fo ny fahavalony, na mahavita manisy soa amin'ny fahavalony, satria tsy teto ambonin'ny tany intsony zany am'izao vanim-potoana zao. Foana natrany anaty fiangonana zany am'izao vanim-potoana zao, tohatra lasa resa be fotsiny sisa, lasa teny amboarina fotsiny sisa le tiava ny fahavalonao, fa rehefa misy zavatra mitranga mbola mamaly fahavalo ihany tsika, lasa mbola mamaly fahavalo ihany tsika, nefa le tiava ny fahavalonao, tiava ny namanao tahaka ny tenanao, aroy ny tompo tiava ny fahavalonareo. De lasa resa be fotsiny sisa ao am-piangonana amboamboary de tena tiava ny fahavalonao, fa rehefa tena manao ny zavatra tsy mety ny fahavalonao, iny ianao fa ndeha anagadra azy, iny ianao fa ndeha hamono azy, iny ianao ndeha hanao an'izao azy, iny ianao ndeha hanao an'izao azy. Fa maninona izany no mipotra am'izao vanim-potoana zao, satria rava ilay tena toe-panaraka an'Andriamanitra, ilay tena toe-panahy ao am' Jesosy, tsy ananan'le kristianina intsony. Any ka raha mbola misy mpivavaka iray, nio tsy mikontina vita batisa na tsy vita batisa, ny akamaroan'ny olona vita batisa ary ny tena ratsy toetra, mitribona indray le faka mangidy, mitribona indray le faka ratsy, lay fekeloko mbola ao ihany, fa izy fotsiny najoboka tatsy anaty rano, verezin'ny hafa.
raha mbola misy kristianina am'izao vaninandro farany zao manana nyity toetra ity, tena mahafaly an' jesosy tompo, tena mahafaly an' jesosy. Zany hoe kristianina iray, mpivavaka ray mahavita mamindra fony fahavalona, tsisy arakaraka, na mahavita manao soa ny fahavalona zay nanisy ratsy azy. Tena misy poids be mason'ny tompo zany olona zany. Zany olona zany na inonina eloka vitany tao alohan'izay rehetra ka fietsika nataony tamin'ny fahavalona zay hoe namindra fo tamin'ny fahavalona izy na nanisy soa ny fahavalona, ain'ny tompony tonga de namafa tanteraka an'izay eloka vitany rehetra hatramin'izay. Ka andao tsika hanana toetra tahaka ny toetra n'ity vehivavy ity hoe ny fahavalony no nasiany soa, na de olona tonga andravany tanànany azy. Tena hoe ratsy ny fitondran-tenany, misy fivarotan-tena tao aminy, misy fijangajangana tao aminy, fa nanana toetra tsara kosa izy zay hoe za manasoa ny fahavaloko, tsy akahala ny fahavaloko, tsy akahala, tsy anisy ratsy ny fahavaloko. Zany toetra zany nisy ila tao anatiny momba n'izany, fa ny ilany misy alay atao hoe toetra fijangajangana. Io tsy maintsy misy kely foana ny kilema ratsy de misy ny kilema tsara amintsika rehetrarehetra. Fa nahavovonjy an'ity vehivavy Rahabajangy ity ny fiantrany ny fahavalony, ny fanaovany soa amin'ny fahavalony, ny fanafenany fahavalony, ny namindrany fo tamin'ny fahavalony, satria mazava be le resaka hoe tahaka ny namindrako fo taminareo no mba amindranareo fo amiko kosa, amindranareo fo amiko kosa. Aizitsika amin'izany raha lasianam-bavy, aizitsika amin'izany, aizitsika zanak'Andriamanitra, aizitsika mpivavaka, aizitsika mpanompon'Andriamanitra amin'izany toetra zany. Fa vereziny mpijangajanga tsika amina toetra hafa, vereziny ny olona mpijangajanga, vereziny ny olona mpisotro toka, vereziny ny olona mpifoka rongony amina toetra hafa. Fa ny fifohana rongony ihany ny toetra ratsiny, ny fisotro toka ihany ny toetra ratsiny, ny fijangajangana ny toetra ratsiny, fa manana toetra tsara koatran'izay izy zay miafina ary ainany eny am-piarabelona aminy. Tena hoe amidy ny olona mialatsiny am'le fiteny, fa tena hoe verezi ny olona tsy mivavaka ny mpivavaka am'izao vanim-potoana zao amina toetra, amina toe-po, amina toe-po. Betsaka amintsika ingeny mandeha am-piangonana fa na mamela heloka ny namany ara tsy hay, namana ara de fa tsy hay mamela heloka, indrindra moa ka mamela heloka fahavalo. Betsaka amintsika ingeny no milaza fa tisy ty amin'Andriamanitra, fa manisy soa namana ara tsy vita, indrindra ko anisy soa fahavalo. Manisy soa ny namanao ara tsy vitanao, fa mbola manisy ratsy azy ihany. Ireny fanaratsiana ataonao ny namanao reny ange ratsy ataonao reny, nefa ny namana mpiara-mivavaka zay na kristianina. Za tsy manteny hoe kristianina miara-mivavaka ihany ny kristianina, non, disotsika rova zany. Be de be mpivavaka, be de be kristianina manerana zao tontolo zao, namana daholo reny, de manisy soany reny raha tsy vitatsika ko anisy soan'izay fahavalo ve ho vitatsika. Fa ity vehivavy ty tsy mpivavaka, tsy mpivavaka, tao Jeriko zany tsisy fivavahana momba ny Jehovah, tsy nalala an'izay fahamarinana io, fa fitondran-tena adaladala, tsisy tahotra, tsisy enatra tsony eo amin'ny fiarahamonina. Zany ny fiainan'io, kanefany nahavita ny tia ny fahavalony, nanao soa ny fahavalony, ary namindra fo tamin'ny fahavalony. Tena hoe very lavitra tsika raha am'izao vaninandro zao, raha jerena amin'ny toetrany izay toetrany zay fotsiny de nahatonga azy tany amin'ny tany Kanana. Ary hatramin'izao misy taranaky Rahabajanga tao amin'ny Israely, satria niara-monina tamin'ny Israely reo, izy sy ny ray aman-dreniny sy ny mpiray tam-po aminy niara-monina tamin'ny Israely, nipetraka niaraka tamin'ny Israely ho any amin'ny tany Kanana. Ary ny Hébreu 11:31 de milaza mihitsy hoe finoana ozy izy no namonjena ny Rahabajanga raha niaraka tamin'ireo tsy nino izy, satria nanafina ny mpisafy tany, finoana
namonjenany raha bajanga raha niaraka tamin'ny tsinino izy satria nanafina ilay mpisafitany ilay mpisafitany tamin'ny Israely nefa nde fahavaliny raha bajanga nefa n'olona tsy mivavaka, raha bajanga nefa n'olona ratsy fitondratena, fa zavatra kely eo imasonao zany zavatra hoe mamindra fo fahavalo zany mety tena mafy be amin'ny toe-ponao hoe tsy vitako fa tadidio nefany fa ny olona mahavita mamindra fo ny fahavalony, mahavita manao soa ny fahavalony, reny olona reny tena misy poagoavana be eo mason'Andriamanitra. Andao mba hianatra tsika sianao, sarotra ndao mba hianatra tsika sianao, ndao mba hiditra am'izany toetra zany tsika sianao, averina izany toetra izany satria zany ny toetra any Kristy, zany le toe-panahy any Kristy. Tiany olona rehetra tsy nakaala na de fahavalana fa mbola namindra fo raha io mamelany elona fa tsy fantan'izay atao. Raha lasianabavy ndao hiverina amin'ny toe-panahy araka an Jesosy isika rehetrarehetra. Tsy fotoana malina ratsiny ratsy zao, tadidio fa hiaratsy ty tany ty, ary isan'andro de ho betsaka ny mpanaratsy anao, ho betsaka mipakahala anao, hitsangana etseroa fa ny fanaovanao soan'izy ireny sy ny famindranao fo amin'izy ireny no ampiena ny fahavalonao, ohatrany hoe araka amin'ny fotoana ianao mahavita tsy mamaly ratsiny ratsy de miamiena ny fahavalonao satria ianao raha tsy manao ratsy azo nefa rany izy leo toatra mamenatra fa ty olona ty nataoko ratsy fa soany nataony amiko, tsy anisy ratsy azo tsony mena ray aloha zay fahavalo. Misy manao ratsy anao ndray arapitso, misy mitsanganao fahavalonao de asio soa koa izy de miena roa ndray, zany hoe isaka amin'ny fotoana ianao manisy soa ny fahavalo de mampiena ny fahavalonao eto ambonin'ny tany any ka tonga tsara fihavanana amin'ny olon-drehetra isika tsiraray avy. Vavaka isika am'izao fotoana izao, ka sitraka Jesosy tompo tam'izay teny foy fampianarana foy teto izay, voninahitra ho anao fa fantatro hoe niasa aloha ekeko fa tsy mahay mampianatra aho ary tsy mahay miteny, nefa kosa fantatro fa tafita ny afatra, voninahitra ane de ho anao ary ny toe-po mitiny olon-drehetra de ao anatinay, amin'ny anaranao Jesosy tompo, amen. Makasitraka atsika rehetra ary ny tenako madio kely niaraka taminao tao anatin'izay fandaharana mahafinaritra izay mame fotoananao ny tenako amin'ny rapitso indray eto amin'ny onjam-peo. Mo atsika rehetrarehetra zay manaraka ny YouTube de azadiny miabone azy sy manaparitaka amin'ny fampianarana am'izay tianao anaparitana azy any de tsy maninona mihitsy izany. Tsy mahazo resy ianao de samy tahin'Andriamanitra. Veloma tompoko. Fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Zao no natoko voalohany 9:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao.